Miaraba toko klasy toko vavy amty alatsinainy fa 5 ny volana marsa 7 sy 2 ity miaraba atsika menakavy izay mandray ny fandarana mivantana na aiza na aiza andraisatsika izany ary na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana andraisatsika ity fandarana ity zany hoe amin'ny mivantana na amin'ny famerenana dia arabaina avokoa isika menakavy manaraka izany fandarana izany isaorana reo namana teknisianina zay amakivaky indray ny herinandro iaraka amitsika ny teknisianina ao amin'ny fampitana mivatanao dia ilalaina ijoso ionja no mifandimby ao fa ilalaina aloha zany miaraka amitsika am'izao atoandro izao ny ao amin'ny fandraisana sy ny fikirakirana ny sary sy ny feo zany na ny manao ny regie dia ifaly Ramananarivo no mandrindra sy mandamina izany miaraka amin'ny mpianadrara tovavy tsiky izay ao ambadika ao ny namana rehetra ny ambony any ry Rajankla ry Radany ny namana mpanao gazety izay mielipatrana zay manangona ny vaovao hozaraina amitsika ao anatin'ny vaovaon'ny MBS dia arabaina avokoa sady isaoratsika satria mavitrika de mavitrika izy ireo manangona ny vaovao miaraka am'ireo 4 heures zay any ambadika rehetrarehetra any ny masovoatsika moa zany am'ireo distrika 7 any ko dia toloratsika ny arahaba satria dia miezaka mampita ny famerenana ny fandaratsika isaky ny ariva na maraina na ny atoandro arak'izay fahafahan'izy ireo sy fandaminana ao anatin'ny fandaram-potoana ahafana mandefa izany toraka zany tena arabaitsika ny namana amin'ny radio mada FM 100.8 na zato teboka valo izy ireo zay miara-miasa amitsika zay miara manonja ity fandarana miara manonja ity renydrehetra reny dia tsy maintsy tolorana ny arahaba satria tsy ny tena korery no mahandro masaka na mitoto mahafotsy na hoe ao ambadiky ny zavadrehetra mampitany amitsika fa ekipa no miasa de reo ekipa reo no nitononoko sy nambarako amitsika zay miainga itianivo ny foibe ny MBS fahitalavitra sy ny radio anosipatrana izany arak'izany dia manasatsika indray amakivaky ny herinandro zay hiarahantsika anatin'ity fandarana ity herinandro zay andraisatsika ny herinandro masina satria handi ao anatin'ny paska isika amin'ny farany herinandro avy izao ary dia rehefa handi ao anatin'izay paska izay dia mahazatra ny malagasy ary mahazatra n'izao tontolo zao ihany ko ny manao ny herinandro masina zany iandrasana am'izay paska izay de manomboka zany fandrindrana fandaram-potoana isatokantrano ho an'ny finoana kristianina hanaovana izay herinandro masina izay de samy makahery atsika samy miraro soa atsika mba havita izany fotoam-bavaka fitrotroam-bavaka izany fa fotoana ohatran'izao ihany ko satria andiny paska hoy aho dia eto ambavaka mandrakariva ny firenetsika eto ambavaka mandrakariva ireo praitandrazana amitsika mba ho tafavoaka tsara ao anatin'izao sedra-piainana sy vakivakin-dalana zay tsy maintsy lalovantsika izao mafy de mafy le zava-misy ankehitriny tsisy zay tsy mikaikaiky an'izany dia izay no hirariana ny amina hoe samy mitondra ambavaka nyity firenena isitsika ao anatin'izany herinandro masina izany ko dia mirary zany ny amina hoe havitany zany paska izany hatrany amin'ny am'latsinay moa zany satria ny lahady dia fanatanterahana fanimpom-pivavahana fa ny alatsinainy amin'ny akapobeany dia napetraka taty aorina ho endriky ny andro fitsangatsanganana na fifaliana na koranam-pianakaviana zany dia samy manao fitandremana ihany ko ny amin'ny lafin'izay hoe zava-misy izay satria matetika rehefa handeha ao anatina fety tahaka izao zany dia somary mavesabesatra ihany ny lafin'ny fifamovoizana mavesabesatra ny loza maro samy afaka mila fitandremana zany satria rehefa mahay mitandrina tsara isika
dia heverina zany fa afaka manena na manalavitra izay hoe mety tranganjavatra zay mety iseho amin'ny lalana samy hafa eny. Inona ny anomboantsika ny fandarana eo ampiandrasantsika raha tokony isy vahiny rehefa aveo fa andrasantsika ny fahatongavany dia amin'ny toromarika eo ihany falra Mananarivo sy itsika ao ambadika ao raha toka ho avy ny vahintsika fa efa misy moa zany fandrindrana niaraka taminy de heveritsika zany fa tokony ho iaho raha ny fandaminana de ho avy eto ny vahintsika izany fa betsaka ny vaovao faran'ny herinandro. Inona no ambaratsika eto de ezakitsika mitana n'ireny vaovao reny sy hitondra fanadidina amin'ireny vaovao reny fa nisany songadina tamin'ireny ny fanolorana ny kandida ny firaisan-kina Madagasikara ho amin'ny malagasy faritany Tomasina teo aloha. Maninona moa no miteny hoe teo aloha dia efa tsy faritany aloha ny fomba fiteny zany fa faritra dia tamin'ny faritra telo no nambara zany izay kandida ny listra firaisan-kina izany de ao aloha zany ny faritra Atsinanana, ny faritra Analanjirofo ary ny faritra Aloatra Mangoro. De tao amin'ny Foibe mahazatra satria misy trano malalaka ho an'ny Magro zany Tanamboasainky dia tany ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina no tarihan'ny filohany antoko tiako Madagasikara sady filoham-piara-mitantana hoy aho dia ny filoha Marc Ravalomanana. Tany ankoa ny mpitarika ny antoko HVM Andriamatora Kotovaorivo ary ny filoha mpitarika ny antoko Tsaratafina zay ampitondra teny eo anivony zany vovonana firaisan-kina izany dia ny Masovomy Madagasikara teo aloha Paraina Auguste. Ny fanolorana dia nahafatarana ihany koa zany ireo andrafitra ny listra firaisan-kina am'ireo toerana maro samihafa raha ny any Tomasina. Maromaro izy ireo fa raha ohatra ka ho tononontsika eto sao de misy latsaka zany fa arabaina avokoa zany ireo nahazo ny mandaha zany avy amin'izay vovonana firaisan-kina izay. Izy ireo no hisalotra izany maio zany ary izy ireo ihany koa no andresy lahatra mifidy eny amin'ireo circonscription électorale na fary mpifidianana zay hirotsahan'izy ireo mba hahatongavana eny Tsimbazaza. Nambara ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy mananjo horesy ary tsy ho lany ao anatin'izany fifidianana izany ny kandida zay natolotry ny listra firaisan-kina. Mitaky asa lehibe zany ho an'ny kandida voalohany indrindra fa ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa zay mitaky fahandresen-dahatra ho an'ny vahoaka malagasy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. De akasitrahantsika ny vovonana firaisan-kina amin'ny alalan'ireo mpitarika fatolorantsika arahaba zany ary ankahirezitsika reo zay efa nandray an'izany antota taratasy mahakandida azy ireo izany. Misy natato anatin'ny faritanina Antananarivo, misy ny tany faritra Atsimo zay hoe lalovana zany tany Fianaratsoa, tany Toliara, misy ny tany Tomasina de efa fatapatatra ihany koa zany ny faritra Andrefana sy Avaratry ny Nosy zany hoe Mahajanga sy Antsiranana izany. Raha tsy fantatro na nanana an'izay sary izay tsika faly le fanononana tsirairay reo kandida zany zay hisolotena ny listra firaisan-kina am'ireo distrika maro samihafa. Ohatra zany zao ny tadidiko dia Tomasina voalohany misy roa de misy faritra maromaro ihany koa ny ao Vavatena, ny any Fenoarivo Atsinanana, ny any Sonairany Vongo, ny any Mananara, ny any aiza koa Sainte Marie ve, ny any faritra Aloatra Mangoro, Tanamboamanapotsy, misy toerana maro be zany ny any Moramanga dia ahitana kandida avokoa zany ho an'ny listra firaisan-kina. Sady novakina no natolotra ny taratasy zay ahafahan'izy ireo zany miasa ao anatiny ty andraikitra sarobity goavambe ho amin'ny fifidianana solomavamboaka ity. Raha toa iaho ka manana an'izay faly aloha zany alohan'ny anomboantsika ny fandarana am'ireo lafim-baovao sy fanadihadiana hafa de tsara hiverenana ihany zany ny aminy hoe fa iza moa zany reo kandida ny firaisan-kina
izay nambara tao Tomasina marobe ny vahoaka tonga nanotrona zany ary de nisy ihany ko ny lahateny nataon'ireo mpitarika ny vovonina firaisakina akoatra ny filoha Marc Ravalomanana dia ny filoha Paraina Augusta ny filoha Rakotovarivo ihany koa de nitondra anjara fitenenana zay nanoloana an'ireo vahoaka marobe zany tamin'ity fanolorana ny vovonana lisitra firaisakina ity. Betsaka ny azo lazaina zany fa mety hoe fandalinana sy fanadiadiana azontsika antsoana tamin'ny fanolorana reo kandida iny fanjahatra mahafinaritra dia saika ao avokoa zany reo kandida everina fa goavana afaka iaro tsara an'izany voninahitra ny firaisakina izany akoatran'ry namana Razarapera Fidèle ohatra ry Rabekijana Solofiery ry Tody Arnaud ihany koa de kandida zay efa solombavamboaka teo aloha ry sénateur Zakia sy ry Naina Corneille dia kandida ihany koa ao anatin'ity vovonana firaisakina ity ry namana Razafy Manatsoa Jean Christophe na Maître Christophe de kandida ihany koa any amin'ny distrika ny Vavatenina ao anatin'izay fifidianana izay ny any Mananaravaratra dia Isakaely Boniface zay solombavamboaka ny Madagasikara tany aloha tany am'izany distrika ny Mananaravaratra izany Isakaely Boniface dia ao anatiny tsara zany izy am'izao fotoana izao zay hitondra ny maillot ny vovonana firaisakina. Dokotera Andry no any Moramanga sy ny sisa maromaro hoy aho fa zay tadidiko aloha zany no ambarako amitsika ao anatin'ity fandarana ity ary de hanao ny azy mihitsy zany ny kandida tsirairay any am'ireny fari-pifidianana zay rotsahana ireny. Mino isika fa no fantatra tsy ela ihany koa ny any amina faritany sy faritra hafa izany zay akoatra ny rehefa fantatsika sy ny resahana tetsy amin'ny QG Belair na tany amin'ny Magro Tanimbaosainka sy tany amin'ny faritra maro samihafa tany sy nefa hoe namparitaka ny antota taratasy satria amin'ny ty herinandro ty no manomboka isokatra ny fametrahana ny antota taratasy firotsahako fidina ho an'ireo zay ho kandida solombavamboaka zany de manana eo amin'ny herinandro mahery eo satria hatrany amin'ny fahenina na fahavalo ny volana aprily any zany no hapetraka zay antota taratasy zay eny anivon'ny ovaikana ny organe de vérification sy ny enregistrement ny candidature dia ovaika amin'ny distrika no ametrahana izany de misy antota taratasy manodidina ny 540 no foronina tsy maintsy ho karakarainy reo kandida zany ho apetraka afatarina fa izy ireo no hiatrika izany fifidianana izany avy any anivo ny antoko politika na vovonana politika moa zany araky ny voatondry ny lalàna dia efa nisy ny fakana didim-panjakana ka ireo zany zay service public zany na administration zay miandraikitra indrindra ny famoahana antota taratasy araky ny filany reo kandida de tokony asa andro aman'alina tsy hoe andro aman'alina moa zany fa hoe tokony asa zany anatin'izay tena fandraisana sy famoahana hanao ezaka na ao anatin'ny andro tsy fiasana aza dia anao ezaka amin'ny famoahana an'ireo antota taratasy zay tinaky amin'ny firotsahako fidina ho an'ny kandida zany de ampitaina moa zany afatra rehetrarehetra zany ho atsika zay hirotsaka ao anatin'izany fifidianana izany. Misy ve sa tsisy faly lay vidéo aloha zany alohany tena hizorantsika amina lafinjavatra fa zay fanolorana an'ireo kandida amin'ny firaisakina tany Tomasina satria nisy nandefa ny message manko taty amitsika de zay ny antony mahatonga atsika ihany handefa ilay izy de miandry toromarika tsika ny amin'ny namana teknisianina raha ohatra ka vonina zany raha tsy vonina moa zany de vitatsika eo ihany ny fandaminana azy fa everitsika fa tsara no ahafantarana vaoaka any amin'iny faritra atsinanan'iny an'izany raha ohatra hoy ka misy zany hoe le izy moa zany dia tsy maintsy mbola nomanina ary mialatsiny avy aty amiko mihitsy le satria rehefa mandray an'le message ato de hoe tiana ho fantatra hoe iza le izy
dia eto ndray zany zay miaraka ny namana teknisiana vo mamorona vetivety amin'le izy a de ialana tsiny raha ohatra hoe misy an'izay fahatarana zay raha ohatra moa ka tsy mbola vonona le izy satria tsy maheno ordre mihitsy ana manafaly a de tsara ihany zany ny hanomezana toromarika zany aty amiko zany a de hiroso zavatra fa isika zay nany amin'iny fa rehefa vonina sy hita moa zany rehetrarehetra zany de zahantsika alefa ato anatin'ny fandaharana hatrany mbola tamin'ny faran'ny herinandro io ao eny ary itsika mamaly atsika zany mbola tsy ao le izy fa tamin'ny faran'ny herinandro io ihany ko zany a de maromaro ny etsika sy fionana natao ho an'ireo kandida zany teo anivon'ny firaisakina ka anisan'zany ohatra ny tetsy amy distrika anambohidratrimo satria dia anisan'ny ireny izay miona tamin'ny vahoaka moa zany tao anatin'izay hoe fionany antoko tiaka Madagasikara izay sady kandida amin'ny firaisakina sy fampahafantarana ihany zany ho an'ny distrika anambohidratrimo de efa nisy ireo adina le maro samihafa am'ireo commune efatra amby roapolo ao anatin'izany distrika izany fa anisany ny tetsy amin'ny commune Ambotrimanjaka zay sady fifampiarabana tratry ny taona no many ny comtime ny tarihany randre manalitso Iadjason na maire zaza zany niaraka tamin'ny Braon comtime tetsy Ambohitrimanjaka ny nanomana azy de teny anko ny fotoana zay nahafahana napita ny afatra avy amin'Andriamatoa Mahamirabendrina zay kandida ny vovonana firaisakina ao anatin'ny distrika Anambohidratrimo mazava ho azy moa zany de misy sary zay miresaka an'izay zao hitatsika zao aloha zany tahatahaky izao ny patina ho an'ireo comtime zany tsara ho hitatsika ao anatin'izany commune Ambohitrimanjaka izany de ry amy sisiny ry maire zaza zany eo ry Nenifara ry Tsahala ry Amboara maro samihafa izy ireo ao de nisy mifanolorana solomody akoho an'ny ray aman-dreny rehefa tontaona tahaka izao an'ny député Mamirabendrina vory lanina ary vory maro tena tao amin'ny kanja malalaka tao amin'ny 3 fi espace 3 fi nanaovana azy fa tena maro ny mpikatroka tonga tamin'ny sabotsy teo zay namaly ny antso ny comtime zay nikarakarainy randre manalitso Iadjason izaza araka ny hitatsika tamin'ny sary teo zany de fampahafantarana ary kabary ihany ko nataony ny solombavamboaka Mamirabendrina zay misalotra ny vovonina firaisakina ny amy distrika Anambohidratrimo no anisany nandrasany rehetra ihany ko zany satria fampitana ny fanapahakevitra ny raisin'ny mpitarika amin'ny vovonana firaisakina ny toromarika avy amin'ny vovonana firaisakina ary ny tsara ho fantatry ny mpikatroka sy ireo mpikambana manatevina an'izany vovonana firaisakina izany ny tamin'izao maty eny Ambohitrimanjaka izany de marobe moa reo vahoaka ny eona taminay nifampiresaka de nangataka kokoa de tolorantsika kokoa eny tsahatsy foy zany ry Volatina ary Narindra ary Nicolas any am'izany fokotany zany maromaro ny amin'ny sary eo misy ray aman-dreny misy tanora misy andriambavilanitra maromaro moa zany no nifankahita teny am'izany toerana teny Ambohitrimanjaka izany de nomaly mbola ty distrika Anambohidratrimo ty ihany fa commune Ambohidratrimo manokana teny andro madame Perline teny amin'ny akany sambatra teny ndray zany no niaona ndray zany ny comtime Ambohidratrimo dia nahafahana ihany ko nanao fifampiarabana tratry ny taona zany fionan'izany fa nahafahana ho iaho napita ny afatra napita ny toromarika avy amin'ny mpitarika ny vovonana firaisakina foibe zany hoe avany filomarika Ravalomanana ary Andriamatoa Siteny ry Paraine Auguste ry Brunel Razafy tsy andro fa ry iza koa hoe Paraine Auguste satria misy toromarika moa no meny izy ireny zany de nambara sy nampitaina zany de zao hitatsika amin'ny sary zao betsaka ny tanora zay namaly ny antso ary feno hipoka ny trano efitrano
ny comité mateto indray zany tariandry monsieur Liva, madame Anta, teo ihany ko zany ry madame Perline zay nampandroso tao anatin'ny tanàna, de tena nafinaritra satria dia feniboka antrano ia atraty ivelany dia rakotra an'izay mpikatroka ary namaly ny antso arak'izao hitantsika tamin'ny sary izao. Efa any ambady any vahiny de asaitsika miditra zany eto amin'ny fandalina satria fofoy ihany fotoana zay afahantsika zany mitondra am'izay fandarana izay. De zao hitantsika izao ny sary teny Ambohidratrimo zany zay nahafahan'ireo vahoaka mpikatroka zany mpikambana ho tonga maro ary de tena finaritra tanteraka tokoa nandray zany izay toromarika sy fifampiarabana tratry ny taona izay. De tolorana trany ny kopakopatanana ho an'ny rehetra zany zay ny fakahita ny faran'ny herinandro ho an'ny azony zaraina moa zany rehetrarehetra izany. Iresaka rehefa aveo ny fionana nataony filohan'ny antenimieram-pirenena Panina zany présidente de l'Assemblée nationale Christine Razanamaso teny Tsimbazaza, de nisy kabary nataony filohan'ny antenimieram-pirenena ho resahaka io rehefa aveo nisy fandraisam-pitenenana maro be ihany koa satria ny tamin'ny sabotsy moa zany dia eo reo organisation avy amina fikambanana maro, ny Triangle du Sud, ny BAM izay Triangle du Nord ve de ny Grand Sud-Est, maromaro reo fikambanana zay tonga teny de anisany nanasa ihany ko zany zay misy ny fikambanana misy Andramatoa Christine Razanamaso, dia tamin'io ihany ko no nanaovana ny fifampiarabana tratry ny taona niaraka taminy zany izy moa zay mitarika ny vovonana Panina FFKM zay ahitana andreo olobe zany zay efa nitondra teto amin'ny firenena ary no ajaina ray aman-dreny loloavina tampony na efa tsy manana ndraiky mpanjakana firitsony aza sy teo amin'ny sehatrasa reo ray aman-dreny mivondrona ao anatin'izany vovonana izany dia tonga teny toerana atrany ny ray aman-dreny ohatra zany Raymond Ranjeva, ray aman-dreny Ramakavelo, ny ray aman-dreny Ramampy Zenaïde Arasidiso ao anatin'izany vovonana zany maro be no manatevin-darana izany vovonana izany miaraka amin'ny présidente de l'Assemblée nationale Razanamaso Christine zany. De nanahirana ny teny anivon'ny fitondram-panjakana ilay kabary nataon'ny Panina satria io maraina io zany raha ny vaovao fantatra de ny famorovory teny amin'ny motel nosy teny ireo solombavam-bahoaka zay manohana ny filoham-pirenena de nanameloka avy hatrany zany amin'iny faneho-kevitra nataon'ny Panina iny ary nanometsiny azy nanambara fa efa fanakorotanana zany atao Andramatoa Christine Razanamaso zany ka niatsony reto solombavam-bahoaka ireto zany mba hakandraikitra ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena zany amin'ny vovonana misy azy dia ny IRD nambara zany tonga de vakitsika misy le satria nysotomitsika tao amin'ny pejin'ny gazety Tia Tanindrazana izy ty de hoe député IRD de zao ny resahany hoe miantso fanonganana ny Panina ho zany de hoe filohan'ny antenimieram-pirenena na présidente de l'Assemblée nationale de notondriny ny député IRD sasany ho mpanakorotana sy mpanongam-panjakana filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamaso. Niantso ny birao politiken'ny IRD handray fanapahan-kevitra etitra ho an'ny Panina ireo député IRD sasany. Nanao fanambarana androany no ity farany tondrin'izy ireo ho olona hita fa tsy manaraka ny fitsipifezana misy ao amin'izay vondrona izany araka ny voalaza ny fitsipika anatiny ny ao amin'ny andininy fa 7:30 mifeny antenimieram-pirenena hoy izy ireo. 7:30 ve miresaka an'izany 72 manko raha ny tokony izy ihany koa zany raha ohatra ka ty fanambarany zareo ty ahongana tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire IRD ity farany raha raisina amin'io ary efa nahongana tsy ho TGV raha teo ka saina hahongana tsy ho filohan'ny androm-panjakana koa ve ny tenany izay lany 100 isan-jato amin'izao volana vitsy tsy ataperany fotoam-piasana izao. De reto
lay solombavam-bahoaka rasa aloha ezaka ijery ako a mahita solombavam-bahoaka avy any faritany Fianaratsoa ray roa telo vitsivitsy hitako avato a ao arina ihany koa solombavam-bahoaka avy any Iosy a solombavam-bahoaka avy any anany zao petraka zao hitako a avy any Sambava mahita solombavam-bahoaka ihany koa ako avy any Ambovombe de mahita solombavam-bahoaka ihany koa avy any faritany Tomasina riarinaria ny fahafantarako amindreo misy avy amin'ny Tsimiankina misy avy amina Antokoafa de misy any aloha zany ny hoe IRD zany fa rehefa tena mijery an'le sary a de saika avy any faritra avokoa 2 4 enina 8 10 12 14 15 16 17 18 ny hitako eto aloha zany saika avy any faritra avokoa zany reto solombavam-bahoaka zay manoana ny filoham-pirenena reto zay mitaky ny hanonganana Andriamatoa Kristina Razanamahasoa tsy ho ao anatin'ny vovonana IRD aloha zany anatin'le groupe parlementaire lay fanonganana azy tsy ho filohan'ny andrim-panjakana mbola hadevitra hafa zay aloha zany lay fanambarana androany ho avy iresaka an'ity resaka ty rehefa aveo fa andray vahintsika satria efa hitako any ambadiky ny caméra ny namatsika Ranay Virazo Feno de fa iomana hiditra izy zay hiaraka amitsika atao anatiny ty fandarana ity ho resaka iny rehefa aveo de raha mbola misy ny fotoana rehefa aveo hiresaka momba ny Madagascar Airlines koa tsika zay raha be mihitsy am'izao fotoana izao satria mivoaka tsikelikely le momba n'le Madagascar Airlines tamin'ny larobia moa zay sy tonton mota de resaka nyity tontolo ara-toekarena ity dia nahazo an'io resaka Madagascar Airlines io de ny ao anatiny no mamoaka am'izao fotoana zao am'le goragora-pitantanana am'lay tsy fanjariana de ho resahantsika zay rehefa aveo ihany ko fa hanana eo amin'ny 30 minitra eo hifampiresahana amin'ny zokobe Ranay Virazo Feno manjato zay moa tena afantarana azy feno eny amin'ny deuxième arrondissement eny zany hiaraka amitsika atao anatin'ity fandarana ity zay efa mpikamina teo anivon'ny congrès ny tetezamita teo aloha izy dia anisan'ny tena nandalina niofana ary sarotiny amin'ny raha-pifidianana indrindra am'zany resaka alabato zany zay tena nanao fanadiadiana ary anisa mitsikaraka ny vaovao isan'andro ka raha vao resaka fifidianana dia anisan'ny fakakevitra matetika ny zokobe raha lahantsika Feno zany de zay ny antony antsotsika azy tsy député Feno Ralambomanana fa CT Feno zay zany miaraka amitsika miaraba zoko Feno miaraba namana fahiry dia faniry dia miaraba ihany koa ny mpieno sy mpanaraka ny fandarana miara-manonja manao fiarabana manokana ho an'ny distrika Feno Rivobe satria moa anisan'ny distrika mahazatra ny tena ary indrindra ihany koa anisan'ny distrika tena miandrandra fiovana mandritra zao fifidianana zao dia manao kokoa an'ireo namana sy mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny distrika iny miaraba ihany koa ny namana anankiray zay aty amin'ny firaisana faharoa zay efa voateninao teo ny Eniliza ny Enili no fiantsoana azy ao miandra rivo ao Ramatoa Elizabeth zay mpanaraka tsy tapaka ny fiarana fandarana miara-manonja ary isorana manokana mihitsy satria mahavita mizara am'zany amin'ny mpiaramonina sy ny mpiara-mandalo zay mba mifanerasera aminy amin'ny resaka ara-barotra eo an-tanàna io ka dia miaraba manokana azy manao kokoa manokana ho azy ireny iny ary zoko Feno atombotra ny hanatanterahana ny fifidianana araka n'izay voatondro ny lalam-pandrenina ho tapitra ny feptom-piasany ny solombavam-bahoaka sy ny be ny tanàna ny be ny tanàna moa zany de efa tapitra tamin'ny heritaona ary efa tokony nanotanteraka fifidianana tamin'ity taona ity moa zany tapitra volana janoary fa tokony nanotanteraka fifidianana zany mba hahafahana zany manavao ireo be ny tanàna sy ireo mpanolontsaina communal sy municipaly kanefa moa zany dia rehefa tapitra le mandat de taty arina vonavoaka ny didim-panjakana vonanionevony teo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana vonandroso lalàna teny anivo ny fitsara assemblée nationale ny fanjakana zany hoe efa tapitra le fepotona zay vao nisy fanapaha-kevitra ndraisina de nitahitarina teo
tamin'ny alalan'ny lalàna zany lay fahefany be ny tanàna sy ireo mazava ho azy tsy maintsy manaraka an'izay be ny tanàna izay moa zany ny mpanolontsaina satria fifidianana nyrahana natao reo fandraisana didimpanjakana nyrahana natao reo na dia afara ny fomba zay hametrahana azy eo anatrehan'ny lalàna zany dia eo aloha zany izay hoe tsy maintsy hanatanterahana mandaha anankiray ho amin'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina izany fa zay indrindra ny antony ny antsona sy nanasananao zany mba iresadresaka amitsika ny am'izay tena tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy satria ity volana malisa ity zoko be feno manjanto ranayvirazo zany no hanamarian'ny vahoaka ny anarany any anaty lesym-pifidianana lay efa niverina fandroany zany de haomarian'ny olom-pirenena ao ny anarany hoe tena io tokoa ao anatin'lay lisitra vakyraoka zay nalefa ny seniany ny vonifoko tany raha toka misy latsaka de hitondrana fanamariana raha toka tsy ao de hitondrana fanamariana ary raha toka misy fahadisona ny am'ireo mombamomba ny mpifidy dia hitondrana fanamariana avokoa zany rehetrarehetra izany zany eo ihany fa ny am'izay verina fa tsara ho fantatry ny olom-pirenena zoko be feno zany mba hiomanana den'izao satria ho isika zava-dehibe ny fiatrehana fifidianana ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me indrindra ny amin'ny fanohizany vovonana firaisan-kinina ny tolona ka hieritrretana hazona maro anisa le hazona maro anisa le tondro ny mpanohana an'le fitondram-panjakana fa fanakorotanana indray ny enretolo reto manko zany zoko be fenao mialatsiny ohatra miverina kely am'izay fa isaky misy fanehoan-kevitra de adikan'izy ireo fanakorotanana rehefa nresaka zany ny vovonana firaisan-kina hoe tsy maintsy ikendry zay ny azona maro anisa satria zany ny atao hoe politika ry iza moa ny tsy manana objectif tsy manana tanjona rehefa manao politika de ny fota amin'ny torimasony le vovonana mpanohana nga filoham-pirenena de ozy izy mpanakorotana reo tsy mba zaza de rehefa mba anteny reo zany le kristina razana mahasony amina hoe voafitaka zay tamin'ny 7 fahafahana ny irairaina ka izavatra tena mitondra amin'ny fahatrany vahoaka tokoa la izy de ozy indray le solomavamboaka nalefatsika teo ny sariny hoe mpanakorotana iny eto ara zoko be fena aloha fa ataoko tsetratsetra tsy ary zany rehetrarehetra zany fa tena nandalo le anao momba ny tontolo mpifidianana ary nahafantarana anao nanomboka tany amin'ny taona 10 tany hoany de fiaina tsy manaiky mora foana rehefa misy ny tsirariny sy ny paipaikady maloto momba ny raharaha-mpifidianana ka zarao araloha zany ny fizaran-kevitra voalohany zoko be fena sotra na manafaniry momban'le taridresaka zany verina matetika moa zany teo le hoe solom-bava-bahoaka ny miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny vory de namoaka fepetra momba ny filohan'ny antenimera-pirenena de vaka ihany ny saina satria mahatsapa avy hatrany zany fa mitombona ve le mahasolom-bava-bahoaka azy maro moatsy nefa mbo manao fomba fijery am'ireo solom-bava-bahoaka manao amin'ny fitondrany reo fa solom-bava natoko izy ireo na solom-bava mitondra fanjakana satria rehefa misy manahirana amin'ny vahoaka tokoa ve tazatsika isan'andro izy ireo mba mitondra mety ho zany fahasairana am-bahoaka zany ny amin'ny fiainana andavanandro rehetrarehetra fa rehefa tonga kosa ny amin'ny fotoana ohatran'izao ka lafin'ny politika zay manitikitika ny atokony fitondrana no miseho dia maika sy aingana be ny valikavatra izy ireo ary le fanasokajiana ho mpanakorotana ny olona tsy mitovy hevitra ray ny mpanohatra moa de efa zatran'izany mpanohatra raha tsy vita amin'ny mpanakorotana foana hatramin'izay fa mpanonga-mpanjakany fahavalo-pirenena mba fantatr'ireo amin'ny fitondram-panjakany reo ve ny hevitra zany hoe fahavalo-pirenena zany raha ny fandikateny amin'ny dictionnaire ny jerena zava-to zany fa zany hoe izy moa zany eo amin'ny fitondrana de na mamoaka zay vavatiana tao na mamoaka tsikera na mamoaka fanaratsiana na mamoaka opa na hitorany amin'ny cybercriminalité ary ianao matetika tsy de mahita valo mahafa-po loatra fa rehefa zareo no mitorany mpanohatra na zay manakina ny fitondrana de aingana be toy izany ny valikavatra ka eto de tia sarika an'sain'ny voaka malagasy hoe tsy mifilazana ny ataony eo amin'ny fitondrana mihitsy hoe mpanakorotana na fahavalo-pirenena no marina eto amin'ity firenena ity fa ny filazana ny zavatra marina sy ny zavatra misy no tsy zakan'le fitondram-panjakana ary izay indrindra ny anisan'ny tsy mampandroso ary mampemitra tanteraka n'ity fitondrany ity satria fantatsika tsara fa ny tantanana
atokon'olona sy vondron'olona vitsivitsy ny fitondram-panjakana tsy nisokatra tamin'izaniza ary manilika an'izay tsy mitovy hevitra aminy ka na misy hevitra tsara ary mety asoan'ny firenena nefa nireny olona ireny dia izay foana mifanasokajeny azy satria eritreretina angamba fa mikitikitika ny sezany na mety hampiala azy ao amin'ny toerany na mety hampiana ihany koa ny zavatra miditra any amin'ny vavany sy ny fidiram-bolany sy ny fanararotam-pahefana maro isan-karazany ka eto aho zany dia makahery ny anoan'ny rehetrarehetra izay mijoro amin'ny fitiavana nyity tanindrazana ity satria fitohizan'ny tolona daholo izany rehetrarehetra izany na amin'ny lafiny maro ka ilana ny firaisankina sy ny fifanetana ny rehetrarehetra ary ny fifanohanana satria fatatsika fa tsy vita moramora izany tolo izany ary tsy ho tapitra atoato mihitsy raha tsy mijoro isika rehetrarehetra miezaka manala zany zay tena mety ho fahavalo-pirenena marina eto amin'ity firenena ity. Dia le fanontaniako teo zoko be feny amin'ny hoe ezaka isika amin'ny rahalahy atao anatin'ny fandarina miara-manonja satria isika koa zany dia manana andraikitra mitaiza vahoaka sy mampahafantatra ny vahoaka ny olo-pirenena ny tsara ho fantatra raha resaka fifidianana dia tsy ho vitako sasamyrery izy ity fa zay ny ma hoe miara-manonja azy misy hevitra marobe fampizarana zany inona zany zoko be feno no tena tsara aloha zany ho fantatro ny olo-pirenena dia nyzao amin'izay hoe fahavononana iasa amin'ny andraikitra izay hampiasa an'ilay andraikitra ny amin'ny hoe fifidianana ho tanterahana atsoatsy. Ny fifidianana ohatrehantsika ato aloha zany dia tena zava-dehibe tokoa zava-dehibe ho an'ny hoavin'ny firenena malagasy amin'ny fivoaran'ny hoavin'ny firenena malagasy mankany amin'ny zavatra tsara kokoa zany ka izay indrindra no erahana ampafantarina ny voaka malagasy zany ny amin'ny mazava-dehibe azay ary anetanana ny voaka malagasy indrindraindrindra andray andraikitra satria fantatsika tsara fa misy andraikitra andrasana amin'ny vahoaka ao misy andraikitra andrasana amin'ny senio misy andraikitra andrasana amin'ny mpanao lalàna ao dia izay no tsara raha metana ary tsara raha fantatry ny vahoaka marina tokoa ny mety ho fizotranyity fifidianana ity. Ny aty amin'ny fanorana moa zany dia efa nanetana ny olona rehetrarehetra hifidy nanetana ny olona rehetrarehetra ihany koa na amin'ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana ny anton'izay dia ahafahan'ny vahoaka zany mandeha mirodorodo mifidy amin'ity satria ninonina ataotsika ninonina zavatra tiatsika ankendrena ny ady amin'ny alabady voalohany aloha dia fahavononana hifidy rehefa vonona ny fidy zany koa nefa ny ianao dia mitady taky andraikitra zany satria fantatrao fa le fifidianana tsy vitany hoe latasy ataondray andro fotsiny fa kosa eritreretinao ametrahana ny hoavin'ny firenena mihitsy ka dikan'izay ilaina ny fandraisana anjara rehetrarehetra ka zay nitondrana fanazavana fo eto zany satria fofo ihany koa fotoana mba hahafahan'ny olo-pirenena zany mahafantatra tsara mihitsy hoe inona moa no ataony alohan'ny fifidianana inona no ataony mandritra ny androm-pifidianana inona no mety ho andraikitra tandrify azy ho sahaza azy mety ho vitany edivana amin'izay resaka tsy fahatombanana rehetrarehetray mandritra ny fifidianana le tsy fahatombanana tsara marena dia mialoha fa efa nametrahantsika paikady maro kosa aloha ny resaka fanaraha-masony lesym-pifidianana ary isorana be dehibe ny olo-pirenena zay efa nanao izany fa na izany naty zany fantatsika tsara ihany koa fa ny mpitondra fanjakana koa zay fantatsika efa manana ny kandidam-panjakana dia tsy mikely soroka mihitsy satria efa namoaka vava mihitsy zareo fa hitady amin'ny maro anisy ao amin'ny anteny meram-pirenena io amin'ny fifepitoana ampiasana manaraka zany nefa fantatsika tsara mihitsy fa raha ny fifidianana filoha-pirenena tao no akatsika kely referansa zany dia hitatsika fa ny akamaroan'ny olona raha tsy teny salanisa hoe hatramin'ny fitopolo isan-jato tsy tonga ny fidy dikan'izany mandresy amin'ny apahany ny tolona nataon'ny kolektifa tamin'ireny fotoana ireny fa amin'ity koa zany anaporofona izay fitohizan'ny tolona sy ho fandresena ho azotra ampahitanan'izay dia andeha irodorodotsika fitopolo isan-jato io fifidianana io tia nefa no olana fantatsika tsara tamin'ireny fifidianana filoha-pirenena ireny raha nanaraka tambazotra-tserasera ny vitsivitsy tamintsika fa maro ny trano nisy ny birao fantatsaham-bato nalain'ny mpanao gazety na nalain'ny olo-tsotra sary
fa matory ampitoerana fotsiny membre bureau de vote maro ary tsy mifidy toerana Zay anisan'ny nahita Madagasikara nefa rehefa mivoaka tokoa valim-pifidianana zay fantatsika tsara mihitsy fa fe-potoana fo de fo no nikirakirain'ny CENI ny valim-pifidianana tao amin'ny ACC moa zany de fantatra fa mbola be dia be ara zany nantota taratasy tsy tonga tao nefa tafavoakan'n'dareo ofisialy ny valim-pifidianana izany manambara fa mety tsy fanaraka amin'izay tena valim-pifidianana tany amin'ny birao maro isan-karazany tany ny vokatra an'seo satria fantatsika tsara fa 570 manodidididina isan-jato teo no navoaka ny valim-pifidianana ofisialy tamin'ireny hoe tapa-avitrihana ny fidy nefa isika nahita fa tena vitsy de vitsy mifidy tamin'ireny raha tombanana tety ivelany fotsiny eo zany aloha nefa mampametra-panontaniana sady tamin'ny logiciel zay efa nanovana fanamarian'ireo manam-pahaizana momba an'izany tany aloha tany hoe tena azo itokisana tokoa ve le izy nefa moa sika amin'ity fotoana ity efa nandray an-tanàna ny raharam-pirenena de hoe andeotsika irodorodo ifidy ary amin'ity ka ho atrehana zay terme atrehana zay zany tena tokony fantoka tsara any amintsika rehetrarehetra mihitsy hoe ho atrehantsika ity fifidianana ity de izao zany fantatsika zany ary tsy atoro fa eo ihany le karazana hoe tena tsy fananany CENI lay tena hoe fahaleovatena marina voalohany aloha ny arabola fantatsika fa tsy maintsy miankina tanteraka amin'ny fanjakana ny CENI ary fantatsika amin'izao fotoana zao fa maro mametra-panontaniana hoe tena misy vola marina avy eo ampy ve mivolanaovana fifidianana eo zany aloha de fa tsarisarihako ny saitsika mihitsy hoe misy antony io mifandray tanteraka izy io amin'le nilesahany namana faniry teo hoe maninona moa ny fifidianana antenimera-pirenena na lefa alohan'ny fifidianana maire nefa ny maire efa lamy mandat efa ela ary ny antenimera-pirenena ary mbola tsy lamy mandat akory nefa nisongonana le izy tsara mariatsika zany le kajikajy politika am'izay fa araky ny tombana sy mifanadadinana tao zany de misy fiatraikany io satria inona moa ny anton'izay reo mbola député aperinasa zay miaraka amin'ny fanjakana de fantatsika tsara mihitsy fa mbola mampivory tsy tapaka ary manana fahefana anazy manokana zay tsy voasoratry ny lalàna mampivory sy mampiantso ireo lehibe bokotany reo zay mihitsy le mbola tsy ananafany CENI fahaleovatena satria nahoana moa no le tsy fahampianara-bola no le fisalasalana mody tsy fahampianara-bola tsy fantatra tena fanahinina ve sa hoe tena zay mihitsy le kajy politika de rehefa tsy ampy vola zany ianao tsy afaka mametraka ratsa mangaika aloha any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny distrika hoe tena mahaleo tena fa tsy maintsy miankina amin'ireo olom-panjakan'ireo toy ny solotenan'ny ministeran'ny tany moa zany fantatsika tsara mihitsy ny adjoint chef district ny délégué communal any amin'ny commune ambanivohitra ary ny lehibe amin'ny fokotany raha Madagasikara fantatsika fa ny lehibe amin'ny fokotany de anisan'ny latsa mangaika ny CENI nefa ireo matetika no mana tanteraka le kajikajy politika ho ataon'ny olom-panjakana zany zay mampiasa ny fahefam-panjakana zay le hoe mampiasa fahefam-panjakana ao anatin'ny zotra-pifidianana manome baiko indrindrindrindra ny lehibe amin'ny fokotany ary fantatsika tsara mihitsy fa maro ane ny lehibe amin'ny fokotany zay tsy mifanaraka ny mety ho tarigetrany no voalo amin'ny toerany raha tsy resaka momba ny toerana teny Rivomamo izay nambaran'ny député ana Rivomamo misy koa ankehitriny ny fanovana ny présidentny commission électorale au niveau ny district efa tsy fantatra mazava ny antony na mety ho misy antony mazava ka zay nisarihana ny saitsika hoe tafiditra ao anatin'ny kajikajy ndrareo na ny amorana ny fifidianana be ny tanàna satria voalohany indrindra aloha mbola afaka mampiasa an'izay fahefana eo ampelantanana zay zay rapitso rafaka pitso rehefa lany izy ataontsika baraingy moa zay rehefa lany zay mbola izy any koa zany mbola anendrendreo mety ho le maire isaky ny fari-pifidianana eto amin'ny firenena ka zay zany mila fantatsika zay mba ahafahantsika mandray fepetra tsy ho azavaiko eo rehefa aveo hoe inona tokoa zany fepetra tsara raisin'ny olo-pirenena zay te ampandresy ny tena fitiavan-tanindrazana marina eto amin'ity firenena ty satria fitsapatsika ny lalana izoran'ny firenena am'izao zao fa noho ny vokatry ny ataon'ny mpitondra ka rehefa ohatra zany tsika te anova eto amin'ity firenena ty de ataovy raiso ho zava-dehibe ty fifidianana ty araky le teny filamatra teo mihitsy hoe tena ho raisitsika ho zava-dehibe ary ho tompona ndraikitra amin'ny firenentsika amin'ity fifidianana ny fantaniako zoko ifeno de hoe
raha ianao miodikodina teny amin'ny sehatra samy hafa teny zany a nikaroka vaovao amin'izy ity manahoana aloha ny fahavitrihan'ny olom-pirenena zany a manantona fokotany manamarina ny anarany amin'ny akapobe zany aloha de efa misy ary azo leveny hoe maro ny olom-pirenena manatona sy manamarina ny anarany ny tiana marihana fotsiny a rehefa manao tatitra ny seny ka nafantarantsika efa mampitombo 3 isan-jato ny isan'ny mpifidy nandritra ny fanavozana ny lisy mpifidianana farany teo leralina zany a dia ray aloha manamarika hoe nanamarina tokoa ve ny olona azo lazaina hoe teboka anankiray miabo zay fa mampametram-panontaniana de hoe mifanaraka tsara ve amin'le fanitsina natao a tamin'le sy mpifidianana le izy fa indraindray koa mantsy a misy finiavana apakatra ny isan'ny mpifidy ao anatin'le lesy mpifidianana tsy amin'le finiavan'ny olona manara-maso ny lesy mpifidianana zay a fa noho le kajikajy politika inona ny tena ambara amin'izany fantatsika tsara mihitsy fa misy ny fanavozana misy ny fizarana fanaovana karapanondro zany a opération karapanondro any amin'ny distrika maro samy hafa any reny fa tsy fantatry ny olom-pirenena ary mety ho fantatry ny senivy hoe taiza daholo ny toerana nanaovana an'ireo firy ny natao tamin'le toerana taiza tamin'ny fotoana inona nanaovana an'izany rehetrarehetra zany ka zay zany mila mamailo antsika satria zao mantsy rehefa fantatry ny mpitondrany fantatry ny mpitondra fa fanatsahana am'izay fifidianana nisy hatramin'izay mpifidy ao aminy zay etrerety ny fidy azy amin'ity fotoana ity ary raha ohatra ka hoe finiavany voaka malagasy amin'izao fotoana zao no jerena dia sarotra ho an'ny fitotram-panjakana mihitsy raha ny zava-misy eto amin'ny firenena sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana ny azo an'izany maro nisy zany sarotra tena sarotra raha hoe fifidianana ataoko hoe manakaiky amin'ny marina hatramin'ny 70-80 sy 70 manakaiky amin'ny marina inona le mety hoe tsapa-kevitra kely hitanao eny amin'ny fiarahamonina mahatonga ny feno iteny an'izay ray aloha raha nandeha reny tolona rahana tamin'ny collectif reny nahita tsara mihitsika ny famaroan'ny vahoaka nidina tamin'ireny fa misy fotoana zany moa le kajo politika ataon'ny mpitondra de misy ny fotoana anakaramana olona na misy ny fotoana andravanan'le tolona zany hitatsika efa misy hatramin'ny fisetrasetrana sy ny fikasihan-tanana raha tamin'ny faritra sasany tamin'ireny teto Antananarivo vitsy de vitsy le olona tamin'ireny miohatra amin'ny olona taky ny fahamarinan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ireny fa le fahasahina ary le fahasahoan'le olona ray eo fa ity tena gravy amin'ity fifidianana ity sanatriny zany rehefa olona manohana amin'ny fitondrana no tsapanao sy fantatrao fa manao tsy mety ao mandritra n'le zotra-pifidianana sarotra rehefa napaha-kevitra raisy ny mpanohatra satria nahoana raha hoariko tany amin'ny firaisana faharoa fotsiny tamin'ny fifidianana zay efa niseho teto amin'ity firenena ity tratra zao mihitsy ny mpangalabata ary tratra zao mihitsy ny fisina osika na karapanondro fa rehefa nandeha tokoa raha ny fisamborana sy ny fanadiadiana io olona nahatratra zay marihana tsara fa candidat député tamin'izany fotoana zany ny foteran'le asa ratsy indray tamin'izany izy indray zay nitory ny sambotra sy saika hitory no voasambotra sy laza tany antsefa ka eo zany ny tiana hoe zay mifandraika amin'izay fanontaniana namana faniry zay hoe ahoana no atsapana fa misy fanomanana zavatra hafa ao ary mety tsy fandraika amin'izay valim-pifidianana zay raha tsy mailo tsika satria azo sorohana tsara zany zavatra zany azo sorohana tsara de ty zany no entina anamariana an'izay zavatra zay fantatsika tsara mihitsy fa ny fanomanana fifidianana zany tokony andraikitry ny daholo be ary fantatsika tsara mihitsy fa zay le finiavana tsy mahampy ny ety manana ao anatin'ny seny zay mety ho paika ray raha manana an'le ataoko hoe fandavatena sy finiavana mahitsy ara ny mikambana sasany ao amin'ny seny ty izotrany amin'ny zotra-pifidianana tsara de tsy afa manoatra inona ny mahatonga an'izay tsy afaka mihitsy zany izy anao recrutement na olona iara-iasa aminy indrindrindrindra hatrany amin'ny membre bureau de vote amin'ny fotoana malalaka hoe amin'ny fotoana ohatro zay de miandry ny olom-pirenena rehetrarehetra mba hifanohana anao an'ny fikarakarana fifidianana satria nahoana na le vola oety mihetsika amin'ny fanofanana sy ny fiatsona sy fandraisana olona isaky ny circonscription raha zany mety tsy ho ampelantanany de zay ny tenenana hoe maro ny olona zay
te hiala am'izao tsy fanarahan-dalàna zao e fa kosa etsona ny finiavan'ny olom-pirenena satria indraindray mantsy le olona mitady ho kivy ary zay no nahatonga le fanarahany any tenin'ny kolektiva hoe tsy fidy aloha tsika am'ty raha tsy misy fiovana fantatsika tsara namaroany zany olona zany ary fantatsika koa nefa fa mifanetana antsika ho avy zao sy mifanaraha-maso zay fantatsika ny fiakarany ho avy am'izay reo oloa ka zay no etsonany olom-pirenena zany hoe am'ty ndray maky ty tonga avytsika de ty zany a ny asa ray tena mba hiangaviana aloha zany a mba ho ataotsika ary raha namanao ty zavatra ty a de mifangatahana zany amin'ny voamera manokana misahana ny fifidianana zany a ny mba amoahany ampahibe maso mihitsy a ny fomba fiantsonany olom-pirenena mba handray anjara amin'ny ompikambana amin'ny membre amin'ny bureau de vote zay man tsy misy sakana ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra misy fipetra maromaro fotsiny takina hoe tsy tokony a ho an'ny membre bureau de vote zany a tsy tokony olony antoko politika fa zay nefa de mahita fa olona voatendry avy amin'ny antoko politika miaraka amin'ny mpitondra na kebiazan'ny membre bureau de vote zay mantsy mamora le fikirakirana le tambajotra amadika ny safidim-bahoaka tsy fanaraka am'izay tena voaka ny fifidianana marina mianga avao am'ireo mpikambana amin'ny membre bureau de vote reo izy moa fa kahakevitra manendren'ireo membre bureau de vote izay no anoloneny lehibe amin'ny fokotany izay tsy mifanaraka am'zareo satria fa kahakevitra amin'ny lehibe amin'ny fokotany ny akana ny anaran'ireo membre bureau de vote reo fa tsy mba misy appel d'offre hita amin'ny fokon'olona zany eny hoe amin'ny fotoana ohatry zao manova fivorim-be fokon'olona itsona an'izay olona terim-panahy tokony zany na fivorim-be na fanetanana tsotra fotsiny a na afisazy tsotra fotsiny a raha apetraka hoe itsona ny olom-pirenena maro nge ny olom-pirenena any amin'ny fokotany any tsy resaka olom-pirenena olotsotra ihany fa ny fikambanana ary fikambanana kristianina fikambanana mpampianatra zany ny membre amin'ny bureau de vote tamin'ny fotoan'androny fa ankehitriny a tena sanatriny zany olona hanao mission na kebiazan'ny membre bureau de vote ka zay zany tena mila mamailo ny olom-pirenena am'izay ahoana no fomba mba afahantsika mandray anjara ao anatin'io tsy mbola tara mihitsy a mbola misy roa volana zao fa ny olana matsy a avoakan'ny seni any ny noty a mandeha any amin'ny CED eo ny voan'ny district de ireo a no manaparitaka any amin'ny fokotany a de mandeha ho azy a avy eo le réseau ka zay zavatra zany tsy maintsy mba tokony raha manana finiavana tokoa ny seni a mba hanao fifidianana madio sy mangahary miangy am'ireo zavatra efa nisy fanakianan'ireo nefa tsy mbola de nisy fanovana loatra de alao a jerentsika am'ty fanendrena membre bureau de vote ty fa io ny tena idivana mafy io a mba ho membre bureau de vote tsy mitanila tsy mitanila mantsy am'izay membre bureau de vote a rehefa ny olom-pirenena zay voantso ka mafen'ny fipetra no manao an'ny asa manandraraha zay aloha zany tena takina voalohany zay takiny zay ary zay kosa aloha zay efa mba nanana vinavina moa zany nanao taratasy ofisialy a hoe raha namanatitra any foibenseny mihitsy hoe ahoana fomba fa anavozana kosa ny membre bureau de vote ahoana koa fomba hanofananareo mba ataovy mangarahara tsara fomba fanofanana ny membre bureau de vote fa ndraindray mantsy lizy a fotoana foikely tsy fantatreo any ambadimbadika any akory a ndraindray tsy malala ny andraikitra tokony hosahan'ny akory ny membre bureau de vote eo ka misy anankidimy membre bureau de vote ohatra misy anakiroa na anankitelo manam-piniavana hanao zavatra mahitsy nefa le anakiroa aria efa manana an'le consigne de vote na lefan'le mpibaiko azy any ambadika any zay ny tena zavatra tena mila tena hoaraha-maso akaiky zay ary vitatsika olom-pirenena manara-maso an'izany miainga zany voalohany a am'le hoe fangatahany any seni mba handray ny andraikitra tandrify azy fa avy eo koa tsika olom-pirenena rehetrarehetra mandray ny andraikitra tandrifytsika alohan'ny fifidianana mihitsy io aloha de efa tsara mamantatra ao amin'ny tanàna hoe rehefa mivoaka tokoa reo membre reo membre bureau de vote reo zay tokony iritsika mihitsy a mba ho voaka tena alohan'ny fotoana mihitsy a mba hahafahana mahafantatra hoe raha anina iry a na raha anina iry am'izay fotoan'zay mba mora amitsika kokoa manara-maso a ny tsy fahatomombanana mety misy any anaty lisym-pifidianana any fa rehefa le lisym-pifidianana tsy tomombana tsara nefa le membre bureau de vote koa mbola mitsikoombakomba amin'ny fanaovana paipaika ao anatina bureau mpifidianana dia eo ny tena olana mariako etony fa na io le firafitry ny bureau mpifidianana io ara efa misy manao kajo mihitsy satria ny fampitombona matetika ny isam-pifidy de mampitombo ny isan'ny bureau de vote fampitombona ny isan'ny bureau de vote ny dika mitombo any koa membre bureau de vote rehefa mitombo membre bureau de vote matetika amin'ny toerana sasany
tsy fantatro marina hoe aiza marina misy ny bureau de vote io tsy fantatro marina ohatra niza manara-penitra marina ve na manaraka ny tokony ho izy zany fipetraka le bureau de vote io fa ohatra ny amin'ny toerana misy anay zay efa nanaovana fitarainana moa misy zany bureau de vote 2 metatra carré amin'ny 2 metatra carré na be fanakaiky kely izy anaky 5 io de samy manao zay tiany ataony ao anatin'le bureau de vote zany zany ny any tanana ny olo-pirenena mihitsy andao raha isika tanana aloha zay tandrify atsika azotsika atao tsara mihitsy aloha miady am'izay fametrahana membre bureau de vote zay am'izao aloha amin'ny fifidianana zao de mandritra ny fifidianana ho azavaina amintsika manaraka ihany ny paikady rehetrarehetra isoroana ny fanaovana osika ao anatin'ny fifidianana mandritry ny androm-pifidianana ya zay le nyteneniko tamitsika hoe zava-dehibe mihitsy no niakarany zokobe feno manjato rany avirazo eto amin'ny fandaratsika zany satria lay endrika fanetanana le endrika fampahafantarana lay endrika fametrahana ny olo-pirenena ho tomponandraikitra ka hahatsapa sy hahafantatra ny ataony de tena hifampizarana mihitsy zany ary hifanetanana mihitsy zany ho an'ny rehetrarehetra satria tony zavatra tony de tsy tokony atao any ambadimbadika any fotsiny zany ny aminy hoe de efa manao seny de efa manao fokotany kanefa fatatsika tsara izy reo olo reo mifampiankina be le seny tsy mety mahaleo tena le fokotany ihany ko manana anjara andraikitra be zay mampiodina an'le fifidianana ny fokotany de mbola eo ambany ny fiadidininy eo anivon'ny distrika zany district zany dia ny ministeran'ny atitany no miamvatana zany ny ministry ny atitany fa ohatra no candidat zany ka manahirana am'tony raharaha tony ary efa mivoaboaka tany amin'ny tambajotra sosialy tany ny sariny amin'ny akatikatara ny anarany de efa niomana ho am'zany amin'ny fananana ny onjam-peo sy ny sisa zany nefa tokony ananana neutralité na politique de l'administration satria tsy tokony hapetraka ao anatin'zay hoe fitongilanana ara-politika zay ny fitantanana ny raharam-panjakana satria tena sarobidy ny administration de karaha ohatra le administration zay misy an'reo hoe fobe fibaikona zany mandeha aty am'le préfecture sous-préfet chef district chef fokotany subdivision administrative zany rehetrarehetra resahantsika zany de lasa manana mahay mizy moramora ty ambadika de sarotra ihany no ahafahana am'teny hoe tena mangarahara le fifidianana ka io mahatonga ny namatsika feno manjato zay tonga de fa mametraka sady am'izao fotoana zao hoe inona ny andraikitra takiny ny olo-pirenena teny zao de aza vela fotsiny zany le izy ny aminy hoe eny mivovonana firaisakina ave moa zany amin'ny mampanao politika angezabe sy goavana any izy ireo niarika fifidianana filoam-pirenena tsy anana expérience manoloana na hoe traika efa manoloana an'reo mety ho paipaikady ara-pifidianana fa tsy azo akininy amin'ny olona ray io tsy azo akinina amin'ny olona roa ary tsy azo akinina fotsiny hoe anjarany mpitarika politika zany fa misy zay andraikitra sy didy tandrify ny vahoaka sy ny olo-pirenena de tokony ataotsika zany satria ny atao hoe fifidianana processus dia mialoha mandritra ary aorina ka mialoha amin'ny fifidianana zany zao adevitra ataotsika izao zany akoatriny hoe mijery ny anarana ny lisy-pifidianana akoatriny hoe mila mahafantatritsika hoe firy ny isampifidy atao anatin'ny fokotantsika firy ny isan'ny birao-pandatsam-bato ny tombo ve sany ena amin'ny akabeany aloha tsy mena fa mitombo foana tokony ho fantatsika ihany ko zany ny aminy hoe de efa misy fanendrena ve zay ho a le tsy mantsy mahay-pamailo satria tsy maintsy fivorimem-pokon'olona no ahafahana mametraka mpikambana eo anivo ny birao fandatsaham-bato zany moa zany misy an'le président bureau de vote de misy an'le secrétaire de assesseur sy ny sisy ohatroatra zany fa mila fahamailoana zany mba tsy olona ao anaty vondrona toko sy ao anaty vovonana toko zay mety efa manana tetika maloto no mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato efa mifampikostami eo izy menakavy de rehefa mandeha ny tanany sasany de fantatra ny dikan'izay rehefa mihetsiketsika amin'ny masony sy ny volomasony sasany de fantatra ny dikan'izay misy kody hafahafa nge io rehefa anaty birao fandatsaham-bato hoe mila mampamailo atsika zany satria engany mba fifidianana hizotra amin'ny tena fangararana arak'le tenenyseny mamiantoko zay fa tena mba teanao zavatra madio de engany hoy aho zokobe feno
eto ara mety ho fanentanana faraparany de asa rovina indray tsika zany no iveriny eto amin'ny fandarana ianao satria tena mila maneho hevitra matetitetika zany mba ampitana ny afatra makany anivon'ny olom-pirenena indrindra any ambanivohitra rehetrarehetra any mba tsy ho reraky ny hoe fitadiavana asa sy mifanaovana asa am'saraka tsa fa mba hatsapa ihany ko hoe tiany andraikitra tandrefy amin'ny maha olom-pirenena vanina indrindraindrindra fifidianana fanavotam-pirenena ty tsy mahazo manao fahadsoana mihitsy isika de taroara zoky be feny fanentanana am'le miteny tsisy porofo moa matetika manahirana fa za zao no efa nisy zany namana faniry tamin'ny fifidianana teo aloha mahafantatra tsara mihitsy fa mpikambana toko politika miaraka amin'ny fitondrana ny membre bureau de vote tamin'izay fotoan'izay moa rehefa nanaovana taratasy dia voahilika atao amin'ny bureau de vote izy fa tatorina nefany tatorina nandritra n'izay fifidianana fanesinesy teo zay de mbola tafaverina tao foana ihany izy ka zay no antony lehibe tsona ny olom-pirenena teo faharoa ny fandraisana anjara mialohan'ny fifidianana de tena zava-dehibe mihitsy atsika fa ny fiteherana amin'ny fanangonana porofo ao ariana sy ny fitoriana zay fantatsika tsara mihitsy fa sarotsarotra ny fitoriana ao ariana amin'ny fifidianana amin'ty le fomba le hoe azo raisina fa tsy mitombo mametra-panontaniana kely amin'ny fanazavana ny metin'ny ACC tamin'ny farany teo namana faniriny amin'le hoe andray fepetra zay manoloana zay tsy fanarahan-dalàna hoe niova ve ny lalam-pifidianana teo aloha satria fantatsika tsara mihitsy fa mifametrahana fitoriana amin'ny fifidianana ohatran'izao dia misy lalana maro sy taratasy maro angonina ary indrindraindrindra misy karazana fitoriana izay tsy maintsy apetraka amina nasehatra anankiray sahaza azy raha tsy tenitsika ohatra ny lisy-pifidianana ohatra de any amin'ny tribunal première instance ianao no mitory rehefa tsy tafiditra ao anaty lisy-pifidianana itsy karazana misy ndrisirisy ara-pifidianana de any amin'ny biakao no mitory raha risabola indray nitazanao anaty fifidianana de any amin'ny samfiny ianao mety ametraka fitoriana ao koa nefa ny fitoriana azy no apetraka any amin'ny ACC na mety azy no apetraka any amin'ny CENI ka eto zay de mampametra-panontaniana ihany amin'le tokony men'ny ACC hoe andray fepetra tokoa manoloana an'ity zavatra izy satria fantatsika ihany fa vitsivitsy amin'ireo tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny fifidianana ihany nafahan'ny ACC mandray fepetra ka izay zany toko antany ka zay nanentanana amin'ny vahoaka hoe alohan'ny fifidianana mihitsy tsika amin'ity ndray maky ty de tsara mandray an-tanana ny raharaha ny zava-dehibe voalohany aloha zany de zay fanentanana antsika zay amin'ny fanaraha-maso ny mpikambana ao anatin'ny membre bureau de vote zany arahantsika maso ten'izao sady araha voaenkentsika hoe tsy tokony ao anatiny izy satria mpikamban'ny atoko politika dia mijorotsika am'izay fotoan'izay mijoro zany de tena manao mihitsy zay ialany sy tsy afaha manao le asa andraikitra sahan'izay faharoa ny fanentanana zay hanentanana antsika ihany koa dia tena zava-dehibe ny manomboka famatarantsika ny aoriana zany am'izao fotoan'izao hoe iza tokoa ny eto amin'ny fokotany ary zay ny tena tsara lalàna hijoroana par secteur mihitsy amin'ny fokotany ao amin'ny fokotany mantsy fantatsika fa misy secteur maromaro de zay ny antsona nyity tanindrazana par secteur mihitsy afantatra amin'ny akapobeany mety tsy ho fantatsika amin'ny atsipriany fa rehefa mpafatapatatsika fotsiny hoe rety ny olona mpifidy ato amin'ny secteur atsika rehefa tonga ny androm-pifidianana ka hitatsika fa misy olona tsy tokony fidy mihitsy zany fa mitondra kara-panondro zay mantsy mampametra-panontaniana amin'le fahitanan'le kara-panondro be da be miparitaka any amin'ny tambajotra tserasera reny so de sanatria mbola hiverina amin'ny fampiasana an'ireny amin'ity de hanomboka ho mailotsika ka mamantatra sady eo amin'ny fokotany hoe tena tsy olona veto na olona onty na olona avesy ty tonga mifidy ty satria fantatsika tsara mihitsy fa misy ny fampiasana zany kara-panondro zany rehefa tsy fantatra marina ny fiaviany ka zay no anentanana ny olom-pirenena tokony andray anjara tokony andray andraikitra satria fitohizany tolona zay natao ty tsy aditsika hevitra no mety endrika isehony fa rehefa raisitsika fotsiny baiki-pitolonana hoe ho raisitsika tanana tanteraka mihitsy ty fifidianana ty azahoantsika fandresena de anentanana ny olom-pirenena rehetrarehetra zany andao ho atrehana tokoa ny zavatra rehetra n'ity fifidianana ty mba ahitantsika vokatra tsara sotra namana faniry de efa mametraka veloma sady ho an'ny mpanaraka ary indrindraindrindra maka hery
maka herin'ny namana rehetrarehetra amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana sy mifametrahana ny karazana comité de soutien sy ny vondrombondron'olona rehetrarehetra any amin'ny fokotany comité de vigilance tsy tsara ataotsika ambany zavatra mihitsy io fa hitondratsika mihitsy zay fanomezam-pahasoavana rehetra nomen'Andriamanitra atsika na ny herim-batana na ny heritsaina na tolotsaina na fitaovana na karazana fanomezana ihany koa de raisina tanandro daholo tsy anavahana toerana koa fa de tena andriketatsika ray manontolo mihitsy any farim-pifidianana rehetrarehetra ery Madagasikara. Eny ary de makasitraka ny zoky be feno manjato rana ivrazotsika niaraka tamintsika teto amin'ny fandarana zany mbola ho avy izy amin'ny manaraka fantatray fa marobe anareo manoratra io zany hoe mahaliana le fanazavana netiny tena mahaliana tokoa satria tena anisan'ny fantoka tanteraka amin'ny tontolo mpifidianana izy indrindra ty resaka hoe fisorohana ny alabato ity zany de anisany nandaniany zoky be feno fotoana mihitsiny ka ho zarazaraina foana zany ny fotoana sy ny hevitra rehefa tokony akatreto izy fa iny aloha zany andihany voalohany iny amin'ny hoe inona ny tokony ataontsika maika zany de zay zany mila zany ny fahatsiarovatena ny tsirairay zany ny am'izay hoe tena ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato io zany mbola anao taratasy moa ry zareo mendalana ianao anao taratasy moa ry zareo akany am'seny mba ahafahany eo anivo nyvomeram-pirenena mahaleo tena misana fifidianana handray andraikitra maika an'izany de hitatsika eo mifandehany satria fampiasana ny lalàna avokoa zany ary samy fahatsiarovatena ny amin'ny hoe ity ny haiko ity ny tandrify de ity ny akako fanapahan-kevitra sy akako fanetanana ho an'ny namana rehetra zany de tena misaotra betsaka misy tsika fa tsy mora miatrika an'izany. Eny ary inona indray zany zao no ataontsika ny ataontsika indray zany zao dia resaky tsika momba an'lay vaovao teo zay hanenjehana Andriamatoa Christine Razanamahasoa satria manomboka zany le rouleau compresseur be am'izao fotoana zao zany manenjika ny Ramatoa présidenten'ny Assemblée nationale Razanamahasoa Christine de inona moa zany ao ambadiky le resaka rehetrarehetra zany fa de hoe manakorotany io hoe io olona io de efa tsy mendrika etsony ny osolombavambaoko anatin'ny groupe parlementaire misy azy mety misy mihitsy arangamba mieritreritra ny aminy hoe de tsy tokony filohan'ny anteny meram-pirenena izany voambolana manakorotany zany aloha zany dia tsy tamitiny no niseho fefa tany amin'ny heritaony zany vao nanomboka ny tsikera an'lay fitondram-panjakana tsikelikely tamin'ny alalan'ny demokrasia tamin'ny alalan'ny fahafahana tamin'ny alalan'ny filazana ny zavatra tsy mety zay hiaina ny vahoaka am'izao fotoana zao ka mahatonga ny vahoaka reraka mahatonga ny vahoaka mahantra mahatonga ny vahoaka tsy mananasa ary tsy zaka n'le vahoaka lay vidim-piainana de efa nyteny an'izany Ramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny heritaona rehefa mba mikabary de tsy zaka n'le fitondram-panjakana zany satria olona ho aminy ianao tsinona ny itsikera azoko ianao indray no ilaza fa zao ny fitantanana tsy mahomby izao ny tsy fisian'ny demokrasia izao ny tsy fisian'ny fahalalahana sy ny fahafahana ho an'ny eto Madagasikara de tsy mety an'le fitondram-panjakana zany satria ny tadiavin'le mpitondra-fanjakana ho an'ny olona ho aminy dia hiteny merci président hiteny amin'ny hoe bravo monsieur le ministre hiteny amin'ny hoe félicitation sy hiteny amin'ny hoe tena mandroso tsara ary mandeha araky ny tokony izy ny fampiasana ny demokrasia sy ny fahalalana eto Madagasikara zany hoe amme point roapolo amby roapolo 20/20 azy ny tadiavina fa tsy olona amme point azy 2/20 na 3 na 4/20 tsy mety amin'izany de adika no mpanakorotana mpanonga-panjakana reo ihany moa zany ny voambolana tandrifon'ny vava sy ny tandrifon'ny ordinateur amin'ny mpanohana fanjakana rehefa manoratra fanambarana mpanakorotana sy mpanonga-panjakana efa foviana moa mpanohatra anazy an'izany hoe mpambolo-korotany mitetika fanakorotanany sy ny sisa sy ny sisa indray moa zany Ramatoa Christine Razanamahasoa mahazo azy fa inona ary ny nahatonga an'izay tamin'ny tapabolana lasitsika rehefa tany ampitan-dranomasina Ramatoa Christine Razanamahasoa ary nivory tao anatin'ilay hoe sommet an'ireo filohan'ny anteny meram-pirenena vehivavy
de anisany nalaza mihitsy mifahatongava ny tany frantsa satria izy aloha zany de niraisiny filoha frantsay Emmanuel Macron ary niona tam'ireo tompon'andraikitra samy hafa ihany koa tamin'ny frantsa anisan'izany prime ministre Attal niona ary matetika tena niaraka mihitsy tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay zay vehivavy ihany koa ary de niaraka nanao fanandarana atao anatin'ny ALCP na ny lasaina parlementaire Safdin ny filohan'ny antenimieram-pirenena frantsay mihitsy i Christine Razanamahasoa niaraka nanao fandarana taminy nanasongadiny zany fa misy mijery sy misy mandinika amin'ny malagasy any ampitan-dranomasina any ary mba afaka anteny ny zava-misy aty atoerana fa taorianan'iny mivatana avy any Frantsa izy de nanao fanambarana de isika teto amin'ny MBS radio fahita lavitra tato anatin'ny fiara fandarana miara-manonja de namoaka an'izany fanambarana manodidina 10 minitra nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa zany de tam'izay nivoaka le voambolana malaza ny voiziny le aminy hoe betsaka ireo mpampiasa volany teo any Madagasikara kanefa dia miaya sahirana noho ny resaka lalàna noho ny resaka angovo sy ny tsy filaminana amin'ny ankapobeny indrindra ny fampiasam-bola de nambarany tam'izany fa tsy ny rafitra ny olana fa ny olona ozy izy tao arinan'iny dia tsy zakan'le fitondram-panjakana ntsony zany de natetika nandeha fanenjehana de nitoy tamin'ny sabotsy moa zany le fifampiarabana tratry ny taona de tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena atao amin'ny kafetaria trano malalaka tao ny akamaroan'ny vovolana sy vondrona toko politika sy fikambanana sy fiarahamonim-pirenena ny fikambanana ara-drazana sy ny ray aman-dreny ara-drazana tonga teny avokoa de nisy fandraisam-pitenenana samy hafa zay tandrify sy anisany nanasongadina n'le fandraisana sy ilay fijoroany Ramatoa Christine Razanamahasoa sy ny plateforme anamvovonana miaraka amin'izay anatin'le panina FFKM de tao arinan'izay izy no nanao fanambarana de hoe no tsika sombo ny faneho-kevitra nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny sabotsy teo io faneho-kevitra io no tsy levon'ny vavony le milaza fa mpanohana n'le filohan'ny repoblika no tsy levon'ny vavony le milaza fa tena miaro an'le fanjakana amin'izao fotoana izao zay efa miaino ohatry ny fianantitra satria rehefa manao fanambarana izy ireo de maromaro risolom-bavim-boaka ny tiako tenenina fa androany zara fa nisy 20 na 7 akoriny raha be indrindra nefa milaza fa manana zato mahery ao atsimba zaza fa rehefa avy eo iresaka amin'izay fa ndao aloha enotsika ny fanambarana nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny antenimieram-pirenena manoloana indrindra ny fiainan'ny firenena sy ny aminy hoe hafatra nampitainy hoan'ny vahoaka malagasy sy mpitondra ary ny amin'ny fomba fanaovana politika sy ireo fikambanana maro samihafa eto Madagasikara na mana teknisiana izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 10 taona lasy zay velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena farany zay mahantra i Madagasikara toy izao tsy zany na fanantenana ny mpiray tanindrazana amintsika na ny mpiray tanindrazana amiko na ny mpiray tanindrazana aminay ny tena marina de toy ireny zamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe ka nahazapa hoe iny anekay dia efa nisy any kay zany fitaka fa zahay angamba no vendramendrana tadia nandeha ampilona sy ampatokisay aditiko ny milaza an'izany satria olom-boafidy aho tompoko pihainy feo vahoaka ay vahoaka no nahatongavana am'izao maso olom-bava-vahoaka izao ka tsy otsiny ary tsy hiray tsy tombakomba kosa amin'ny fitondrana
mipody fa saodia fa izahay koza zay tena nandeha tao anatin'ny finoran-tanteraka dia zay te handala zany natao hoe fahavany dia nanjohy anambotsirohitra kinanjo kinanjo pseudo fahafana no hita sy no raisina dimy amby folo taona atyarina ho iaho dia mbola tsy azo zany tena fahafana izany vo mainka azy zany tafahitsoka agny anatin'ny fahantrana magapiady ny vahoaka malagasy sady miaina hiantroa ao anatiny fampanantenana tsy tanteraka miaina ao anatin'ny aizina miaina ao anatin'ny loto tsy fahasalamana ary anatin'ny fahantrana tokoa ny vahoaka malagasy zany rehetra zany no feo manakoako re avy amin'ny piray votorindrina re avy amin'ny piray monina avy amin'ny piray tanindrazana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamonina milaza mahita be maheno ko manao akory tsy hahenony sasany aok'izay fanampenatsofony aok'izay ny famitana olona mitovy daholo ny makarary atsika rehetra reo ka raha mitovy ny fitiavatsika ty Madagasikara tsika ty atsangano ny tanany zay satera zay tsy tia ny Madagasikara raha mitovy ary ny fitiavatsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty ary raha mitovy ny eritreritrytsika tsika eto zao dia tarito aho tantalo aho iaraka aminao ry malagasy piray tanindrazanao eny ary faly a sotra betsaka fa zao misy résumé zany tsy ratako faly a ao anatin'le ndraso vetivetika faly a aitsany faly izy nalefako io le résumé faly a de zany hoe sady miteny zany raha mato Kristine Razanamahasoa no manoratra eto de ataovy kely eo le izy faly ovaketsika vetivety le résumé ny zavatra andresany zany satria rehefa tena mihaino an'le izy a androany amanko a voneny fa nidingadinganiko nihaino azy tamin'ny sabotsy mbola be asa be koa tamin'ny sabotsy ny toy alahady zany de tsy nanana fotoana nihainona azy tsara alefa azy faly de somary ataovy fandingana linina tsara mihitsy le izy a mba tena mahafinaritra mamaky azy satria zao manko ny antony mahatonga zany tsika miteny an'izany zany ovakiko le résumé le fampitinana ny zavatra nambarany raha mato Kristine Razanamahasoa zany ho atsika teo de ho raisitsika an'izany hoe inona ny fotana mafato sy eloko ty faneho-kevitra nataony raha mato Kristine Razanamahasoa ty ary namo amin'ity zavatra nresahan'ny Kristine Razanamahasoa ty no fanakorotanana na fikonokonony na fanonganam-panjakana apetratsika mihitsy zany fanontaniany zany filazana ny zavatra niainany tamin'ny 2022 filazana ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary nambara mazava fa hoe adidiko no miteny an'izany satria olom-boafidy aho raha mato Kristine Razanamahasoa ary zay tokoa nge nataon'ny olom-boafidy de olom-boafidy ndray mamaly azy zay tokony mahita an'le zavatra iainany vahoaka any amin'ny circonscription électorale zay nahalany andreo député nanao fanambarana tany amin'ny Solimotely Landroandreo tsy fatako mandroso tsara ve ny any aminareo any atsimo any ny any fianaratsy hoany ny sasany joro teo mipetraka teo
manahoana ny tsy fandrimpahalemana, manahoana ny vidim-piainana, manahoana ny fahantrana, manahoana ny delestazy. Hiaina ny vahoaka misy any aminareo any, ianareo any Atsimonosy, ianareo any avaratry nosy, efa sambatra ny vidiny lavany ve ny malagasy any aminao any sambava any. Fa inona ny eloko ty fanambarany ty de vakiko ty mihitsy ny nanoratako azy satria sady mitendra matoa Kristine eo amin'ny fahitalavitra ny manoratra tsy izao no ny fanarahana toy ireny jamba hiala maiziny zahay efa nisy fitaka tamin'ny 2024 ilana tsy haivona ve ny niakatra teny Ambotsiroatra. Ty zany le nisy an'le Ramseny teny hoe meko tsodrano anareo fa za andeha ary kinanjo de niorakoraka moa ny olona hoe loza pseudo fahafahana nisy pseudo fahafahana zany hoe tsy tena fahafahana zany. 15 taona ty aoriana tsy azo ny tena fahafahana, miaina anaty fahantrana fampanantenana tsy tanteraka, miaina milotsy fahantrana vahoaka malagasy milaza mahita aho de maheno ka honany tsy hahenony ny sasany izany. Izy io zany raha matoa Kristine zany milaza fa mahita de mahare ihany koa ahoana tsy hahenony sasany an'izany. Lehe mahantra ny firenena, mahantra ny vahoaka ao anaty loto be da be fampanantenana tsy tanteraka. Zavatra tsy amboarina anie zany, zavatra iainana anie zany. De fara moa zany de hoe raha mitovy ny fitiavana ity Madagasikara ity de tarito a tatano a. So de le fehezanteny farany iny ara manahirana ny reto mpitondra fanjakana reto hoe hanao inona koa ty raha matoa ty taritana de tatanina tao inona. Samy fomba fiteny malagasy tsodrafitra mihitsy ny resahana azy hoe hitarika aho, hitatana aho, de zay manahirana ny le mpitondra fanjakana. Verenako zany a, inona no eloko, inona no mampatahotra, inona no olana amin'ity fanambarana matoa Kristine Razana Mahasoa ty. Voalohany mitantara izy fa tsy izao no ny fanarahana ka olona tao anatin'le tolona 2009 tsy misy 2009 raha tsy teo Kristine Razana Mahasoa, tsy reny olona nanao fanambarana androany tao modely reny nampisiny 2009 mbola niaraka tary amin'ny HVM reny. Rehefa nisy le hetsika nataony 73 député de niaro an'le fanjakana zay a nitarihan'ny Flora Jonary Mampianina ny sasany tam'ireny vetivetika teo ny tsimbadika lasa ty amin'ny Ngarajoelina. Zany no fomba fanaovan'ny sasany politika. Fa ity filohan'ny anteny miaram-pirenena ity zany de olona tena nahafantatra ny fomba nandrahoana an'le 2009, nahafantatra ny fomba ny karakarana an'le 2009, nahafantatra ny fomba ny tarihana sy nampanantenana tamin'le 2009. De maninona ny tsy azo resahana le 2009? Maninona ny ohatrany hoe fotana mahafaty fady no miresaka fampatsiahivana ny zavatra nitranga tamin'ny 2024. De mampalahelo nge zany olon-dehibe mpahay lalàna tsara goavam-betrony reny no miteny an'le toy ireny olona jamba hiala amin'ny maiziny reny mihitsy zahay tamin'ireny. Milaza ny constat ny zavatra niainana izy sy hitany izy par rapport ny zava-misy ankehitriny satria chef d'institution iny olona iny ary ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena ka didiny no miteny satria solombavam-boaka misy vahoaka ao ambadiny député de Madagascar élu zay vao mandeha le district fa député de Madagascar aloha misy vahoaka ao ambadika zany. Dikan'izay zany mila manaitra ho an'le fitondram-panjakana. De raha miteny izy hoe tsy izao no fanarahana, ka iza moa tsy nahatsiaro hoe nisy zavatra ny fanarahana tamin'ireny tolo reny ary iza ny tsy efa niteny an'izany, zay naneo hevitra politika tateoriana ka niala tamin'ny Ngarajoelina efa niteny an'izany, Andriamatoa Ihajo Andrenanarivelo efa niteny an'izany. Iza tao anatin'io fitondram-panjakana io ka nisitaka tamin'le fitondram-panjakana nefa ny tsy efa niteny amin'ny hoe tsy nifanaraka amin'izao a zava-misy zao isika fa miala zahay.
zany efa mitenen'ny olona tany aloha ihany mitenen'ny Ramatoa Kristina Razana Mahasoa fa saingy le olona ty moa zany miteny azy satria lehibe n'androm-panjakana de manahirana ho an'ny sasany mieno azy. De ohatsy izy hoe efa tam'ireny zany no nisy fitaka dikan'izay zany le fitaka nanomboka 2009 jusqu'atraty amin'ny 2024 de mitondra fanjakana le mpitondra am'izao fotoana zao de tsy misy ny fahafahana miaino anaty fahantrana le vahoaka be da be ny fampanantenana sy tanteraka miaino anaty loto sy fahantrana le firenena zavatra iainany zany tompoko. Mbola tsy niteneny ny ara-ny fisina kolokolo tsy fakahitana ny tsy fandrimpahalemana etsero ny fahasimbany ny fiarahamonina malagasy le tenenitsika io hoe mikorotana ny fiarahamonina malagasy am'izao fotoana zao tsy mbola niteneny ene zany mbola reo ara ny voateniny teo ka raha mpitondra fanjakana mihevitra azy fa tena hoe mahay mitatana mihaino fa hoe misy zany demokrasia zany manko no nambarany le filohan'ny repoblika sy ireo tao anatin'ny mpanotanteraka rehefa mivory tany ampitan-dranomasina tany de ny amin'ny hoe tena mampiatra ny demokrasia zay ary tena misy ny demokrasia a Madagasikara ka raha misy ara le demokrasia ny fanio-kevitra tahaka itony indrindra olona niaraka taminao dia ny adidinao voalohany de mandray izany ho arifanina ahafahanao hitantanana an'le firenena tsy mandray an'le olona ho fahavalo avy hatrany ho an'le mpiaraka am'reto député reto fa mikaroka ny amin'ny hoe de inona ara zany no atao satria olona tato anatsika olona vavolombelona olona niarana andro amitsika olona nanankinantsika andraikitra lehibe 2 fois élu tao ambaty finandrahana no miteny amitsika de ndao mba enona so misy zavatra azo raisina ihany. Tsy haiko hoe izy amin'ny mahapriska an'ireo député reo misy mahapriska ve sa mandeha amin'aim-pony ireo solombamboaka zay nanao fanambarana androany araky ny efa miparitaka ny tambazotra sosialy fa ny amin'ny politika ny trangan-javatra ohatran'izao indrindra vondrona parlementaire zany hoe misy parlementa maromaro mivondrona zay ny tiako tenenina tamin'ny androany fa tsy miteny hoe vondrona parlementaire officialy satria raha vondrona parlementaire officialy de nisy filohana vondrona teo fa vondrona solombavamboaka maromaro nanao fanambarany de hoy aho hoe ary avy any amin'ny faritra avy any amin'ny faritra presizeko tsara zay tena mijaly sy mikaikaiky amin'ny fiainam-bahoaka am'izao fotoana zao no nanao an'le fanambarana tsy fantatsika aloha zany ny amin'ny hoe efa miadana mandroso ve any amin'izy ireo tena azo zareo tsapahitanana ve fa manan-karena ny vahoakany tsy mitaraina ny vahoakany mandro fahalemana ny distrika nahalany azy ireo ka mahatonga azy ireo miampanga ny filohan'ny antenimieram-pirenena ho manan-korotana satria miteniteny foana zany tsy marina zany reo zavatra resahany Ramatoa Kristina Razana Mahasoa reo raha ho an'ireny olona miaro ny mpitondra fanjakana ireny de apetratsika zany fanontaniana zany anjara ny vahoaka any amin'ny distrika no mahatsapan'izany sa kosa akaiky ny fifidianana solombavamboaka ka tsy maintsy amporosiana hiteny fa raha tsy miteny tsy mahazo manda hitondra maheo an'le volomboasary asa hoy aho tsy fantatro matetika koa manko misy an'izany zany no antony mahatonga azy zany nitondra ny tiadevitra ty tato anatin'ny fandaratsika hoe misy zavatra mandeha am'zotra hafahafa eto Madagasikara à 3 mois zany hoe efa hiditra 100 andro amin'ny fitsanganan'le gouvernemanta andraisan'le filohan'ny repoblika le fanjakana no ahitana trangan-javatra ohatran'izao eto Madagasikara de mila manitsy le mpitondra fanjakana
Hatramin'Rovina izy no afaka hitazona ny fanjakany amina orooro lava ohatr' zao. Orooro zao, olona kanosa matahotra no mamoaka fanambarana lava isan-kerinandro. Vao tamin'ny herinandro ianareo no namoaka fanambarana. Fa tsy manaiky ny fanakorontanana eny amin'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza amin'ny fifidianana ho avy io. Zany hoe tsy haikanareo ny fomba ahazoany ny mpanohatra sy ny firaisan-kina maro anisa. Orooro zany. De zao ndray efa miorooro ndray amin'ny fanambarana Ramatoa Kristina Razana Mahasoa. De hoy tsika hoe hatramy Rovina. Rovina vao ho tapitra. Rovina vao ho tapitra ny mandat ka isan'andro de iaina anatin'izay orooro zay. Zay ingeny nangatahantsika e. Izy vao moa tonga teo amikato. Ay mangataka ny ampiarana ny artikla 72 hanesorana ampanina tsy hosolom-bamboaka intsony. Zany ny ato. De izy nanao fanambarana. Mety hitantsika ve zay faly? Nisy nanao fanambarana zany androany tompona andraikitra anivon'ny TGV. Bon, resantsika rapitso rehefa tratra androany tsy mampanino zany. Fa miorooro reto olo reto. Zay zavatra reta mandeha. Raha aman-dreny ara-drazana hanao fanadiovana amin'ny Madagasikara ho etsy amin'ny Mahamasina etsy amin'ny Vatomasina dia niraisiny nga Noël de nanasaina nanao fanambarana de mitsahatra aloha iny. Orooro ny dikan'izany. Zay zavatra mandeha rehetrarehetra eto orooro daholo. Kanosa. Asa satria ve mbola manana fahefana de mihevitra aloha fa matanjaka be, manana vola de mihevitra aloha fa matanjaka be, afaka mibaikibaiky de mihevitra fa matanjaka be, hoe tena tsy mbola nisy ohatranay, zay matanjaka indrindra. Zafady vao tamin'ny herinandro nitondra fanadihadiana teto. Fa lany amina 120 isanjato Poutine fa tsy tranquille. Tsy te hiteny ny zava-misy. Fa tsy tranquille Poutine. Ohatran'izany Erdogan any Turquie. Tsy tranquille izy. Fa mbola miketrika foana. Ny azona mitazona fahefana de andeha any municipal. Mety mieritreritra ny aminy hoe anay daholo ny androm-panjakana rehetra sy ny maro anisa. Fa tsy ahafahana milaza akory zany. Fa tena feno filaminana. Ary tena mandeha tsaka ny sandava ny fiainan'ny firenena ary de tena tanteraka avokoa ny fampanantenana. Ka raha tsy misy olona anaitra ary. Zay ny tena voambolona tena tiatsika resana. Raha tsy misy olona anaitra hilaza ny zava-misy marina amin'ny fitantananareo amin'ny firenena, indrindra olona ao anaty fitondram-panjakana. Iza mba afaka anaitra sy henonareo. Ianareo anie tsy miheno an'izaniza mihitsy le fitondram-panjakana. Adikanareo mpanakorotana daholo zay maneho hevitra eto amin'ny firenena ka manitsy anareo amin'ny zavatra tsy mety ataonareo. Lazainareo fa tozoro afara, lazainareo fa manao alahelo-tsezo, lazainareo fa manomanomana fanakorontanana, lazainareo fa misakana amin'ny fampandrosoana, zay milaza ny tsy mety rehetra ataonareo. Fanaokanareo mety efa neho-kevitra nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha mbola teo koa Andriamatora Zafy-Mahefermanina ka filohan'ny antenimieran-dolona, mino fa mbola nasika fitenenana. Izy moa efa nahonganareo intsy filohan'ny antenimieran-dolona. Raha aman-dreny izy mahay manaja tena amin'ny toerana misy azy koa rehefa nahilikareo fa aza dino. Fa tranquille ny conscience an'ireny olo reny. Na inteny reny tamin'ny fotoanandro tokony tenenana. Na nilaza ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka reny tamin'ny fotoanandro ny tenenana. Ka na tsy eo-tsona ary izy amin'ny fanjakana, tranquille ny conscience. Fa ianareo anaraka anareo isan'andro ny orooro-tsaina. Tsy mety manana tranquillité mihitsy, tsy mety manana stabilité mihitsy. Fa isan'andro de mieritreritra foana hoe isy anongana, misy manakorotana. Isy anao an'izao. Any ka fanambarana tokony antsinany dia lazaina fa fanambarana entina anakorotanana. Misy source anankiray ty nalefa mifaly ty. Aloha sy tomy marapitso tsy mifaly fa efa somary mandeha ny lera, za mbola monjy fotoana fa ho ataontsika rapitso miaraka amin'le Madagascar Airlines angambany.
satria mivoaka marina ao anatin'le Madagascar Airlines io any tenentsika ny rehefa avy potehany reto olo reto le compagnie aérienne de mody mifanilonilika eo izy menakavy potika tanteraka le Air Madagascar mivadika Madagascar Airlines potika voaka daholo ny resaka amina miliara karama ny avantage raisin'le DG vazaha mivoaka daholo zay tsy voaka resantsika zay rapitsy fa tsy androany aloha fa apetratsika aloha ny androany de isaorantsika menakavy zay nanaraka amin'ny fandarina tamin'ity androany ty mbola hitondrotsika ny vaovao samy hafa satria misy vaovao ihany koa rapitso no izy no entiko amintsika eo atao anatiny ty fandarany ity de mino aho zany fa angilatsofonytsika anaraka an'le fandarana fa tena mila manaraka isan'andro isan'oro ny fiainan'ny firenena fa marina ny tenin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena teo tena fitaka zava-misy ary tsy misy fahafahany zany eto fa zao miezakitsika zany amin'ny pasahina milazany zava-misy mba tonga saina ny olo-pirenena mba ahafantarany olo-pirenena na de eo raha ny fahasairanany mba andinika hatrany ny fiainan'ny firenena mba tsy hoe de fa revo amin'ny fitadiavana revo amin'ny fikarohana sakafo isan'andro le malagasy ka tsy afaka mandinika tsony ny amin'ny fiainan'ny firenena tsy ekeko zay tsy eketsika zany de zay ny antony mahatonga tsy maintsy mitondra ny adevitra ny amin'ny hoe fampatsiahivana foana mba ho fahatongavatsainy ny malagasy tsirairay isan'andro mila mahatsiaro fa zava-dehibe amintsika ty Madagasikara ity indrindra raha miresaka tolom-panafahana ankalaza azy tsika ny 20 marsa 17 de apetratsika mazava tsara zany fa tolom-panafahana tsisy fitaka ny tolom-panafahana 17 njoroany malagasy everitsika zany fa raha mbola misy malagasy mbola mitempo anaty fitiavan-tanindrazana eto de mbola andinika sy hitsaitsaina no tokony atao am'izany no tokony atao malagasy fa tsy olona namitaka tany amina pseudo fahafahana no iantso fahafahana sy ilaza fa tena tiany ty Madagasikara ty tsy olona mamotika sy mamitaka amin'ny malagasy sy Madagasikara no afaka ity amin'ny Madagasikara tsy olona namitaka sy nanapotika Madagasikara ary nitondra am'izao toerana eo am-pelantanany vahiny zao any Madagasikara no everina fa afaka ity amin'ny Madagasikara petratsika mazava zany ary tolony malagasy madiodio ny 20 marsa 17 zay ho tsarovana fa tsy tolony ny vazaha loha zava-tsara zany maniry an'izany tsika samy ankalazany zany isaky ny tokantranony zay fomba hankalazantsika azy ny ahafahantsika mitempo ao anatytsika fa tena tiatsika ty Madagasikara ty ary tena hiforetatsika mihitsy ny ahafahana zany mamoaka azy ao anatin'izao olana sedrainy izao zany mba fanampy sy reharehatsika isan'andro ry malagasy mpiray tanindrazana de misaotra ny namana teknisianina napita ny fandaratsika tamin'ity atoandro ity misaotra ihany koa anao zay nanaraka ny fandarana mivatana zany de isaorana ny zokobe feno manjato toranayvirazo niaraka tamintsika teo zay nitondra fanazavana fanetanana ary tsara ho fantatra momba ny fifidianana mialoha ary tokony ho fandraisana andraikitra sy adidin'ny olo-pirenena sahady an'izao mbola hitomo ny fanetanana tsy kelikely atao amin'ny fandaratsika fa hatreo alohany androany de makasitraka ny ekipa teknika rehetra atao ambadika atao notarian'ny Faliramananarivo sy ny namana zokobe any ambony any Razanky Lasiradany sy namana mpanao gazety sy ny cadreur zay miparitaka de hoany rapitso indray makasitraka tompolahy makatelina tompovavy